Iresaka tontolon'ny jona indray tsika dia nofarana tamin'ny fomba ofisialy maly ny etsika fandrotsahana zanatr'ondro ho an'ny faritra Analamanga. Ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jona moa no tompomarika tao anatin'izany, ary ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga ny karazana zanatr'ondro tilapia no narotsaka manerana ireo toerana tokony hanaovana izany. Zanatr'ondro roa alina no narotsaka tetsy amin'ny farinan-drano-tapahana nentina nanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny etsika fandrotsahana zanatr'ondro ho an'ny faritra Analamanga, izay notariny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jona. Tilapia no karaza-trondro narotsaka teto. Fandrotsahana zanatr'ondro roa atao androany izany hoe raha ny taom-pandrotsahana zanatr'ondro rehetratsika dia efa nanao betibetsika tamin'ny 2017. Ho an'ny Analamanga manokana zany rehetratsika satria Analamanga tsika izao dia ny fandrotsahana zanatr'ondro any zany no hamarana anazy, zany ho an'ny Analamanga izay efa maranana taom-pandrotsahana zanatr'ondro. Ho an'ny Analamanga ho ato eo satria ny faritra hafa zany dia mbola mitohy hatrany amin'ny volana mars any ho any. Ny famaranana resantsika eto dia famaranana ataontsika amin'ny fomba ofisialy fa mitohy foana zany ho an'ireo mpanjona, ho an'ireo izay mpampiteraka trondro zany ny fandrotsahana zanatr'ondro amin'ny fotoana rehetra izay hitan'ny zareo fa mety zany dia mitohy foana zany asa rehetra zany. Ny arotsaka androany zany dia manodidina eo amin'ny roa alina eo zany zanatr'ondro arotsaka androany. Zany hoe izay roa alina izay raha ataontsika ny compte hoe ny ray amin'ireo efa mialehibe zany, ray amin'ireo izay mety hoe manodidina ny fa 1 kilo na 250 grammes zany amin'ny ankapobeny dia afaka manao compte zany tsika hoe tokony firy taona zany mivoaka raha ohatra ka ara-dalàna ny fitondrany trondro arotsaka amin'izany fotoana zany. Ny vokatra amin'ny ankapobeny raha an-drano-tapahana resantsika zany dia manodididina eo amin'ny 7 taona eo zany vokatra ao an-drano-tapahana zany isa-taona amin'ny ankapobeny. Dikan'izay zany tsika raha narotsaka amin'izany hoe roa alina zanatr'ondro zany dia afaka mieritreritra hoe mampitombo manakaikaiky ny 500 isan-jato zany farafahakeliny any amin'ny farany fitazana zany. Ny fitombon'ny trondro amin'ny ankapobeny aloha raha trondro ataontsika raha trondro arakaraka toerana, fa raha ny trondro izay anaty dobo izany hoe tsy omena sakafo dia any ho any amin'ny varivolana any zany izy mety ataontsika mahatratra ny alehibiazana izay azo trandrahana amin'ny ankapobeny. Ny fandikan-dalàna no nambaran'ny fikambanana fanilony maro vatana fa olana mipetraka amin'ny fifehezana ny sehatra ny jona eto amin'ny farina an-drano-tapahana. Tahaka ireo mpanjony rehetra eraky Madagasikara dia ny olana tena sedrainay dia ny fahabetsahany loatra ny fandikan-dalàna amin'ity seha-piariana jona ity. Izany hoe maro ny olona tsy ao anatina fikambanana, maro koa nefa na misy ihany koa ary ny ao anatin'ny fikambanana misy ny resaka fandikan-dalàna. Tahaka ny hoe fampiasana fitaovana tsy ara-dalàna ny ultra petite maille sy ny fitaovana fitrandrahana izay tena mandripaka faran'izay aingana ny harena anaty rano. Ny fangatanay zany dia ho an'ny ministera dia ny hanamafisana indrindrandrindra ny contrôle, izany hoe ny hanampiana isa ireo inspecteur de pêche izay tena vitsy toa ankehitriny. Ny mpanjona ao amin'ny commune Ambohitra Atrimo sy Talatamaty no miara-mitantana ny farina an-drano-tapahana ary takin'izy ireo ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny ministera amin'ny fanaraha-maso mba hampianana ny tsy fanarahan-dalàna.